Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Akiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Akiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Akiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Matteo, toko voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahy avy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka Andrama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka. Ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekoni mirahalahy avy tamin'ny nifindrana tany Babilôna. Ary taorian'ny nifindrana tany Babilôna Jekoni dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakim, ary Eliakim niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akim, ary Akim niteraka ny Eliuda, ary Eliuda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 410, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilôna dia taranaka 410, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 410. Ny nilazany anjely tamin'ny Josefa fa ny fanahy masina no nananany Maria anaka. 12. Ary nahaterahany Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahana labaraka azy, dia nikasa metraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'olona hoe Immanuel, izany hoe rahatika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa, rehefa natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Alléluia. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 1.
Généalogie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Verset 18. La naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 1. Im Namen Jesus. Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serah von Tamar, Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Naasson, Naasson zeugte Salma, Salma zeugte Boas von der Rahab, Boas zeugte Obed von der Ruth, Obed zeugte Jesse, Jesse zeugte den König David, der König David zeugte Salomo von dem Weib des Uria.
Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jekonia und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jekonia Sealtiel. Sealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abiud, Abiud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Akim, Akim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher ist geboren Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis auf David sind 14 Glieder. Von David bis auf die Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus sind 14 Glieder. Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria den Gemahl zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namens sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das ist verdolmetscht, Gott mit uns. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des Herrn Engel befohlen hatte, und nahm sein Gemahl zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie in ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesus. Halleluja.